Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Tsy nisy zava-baovao nitrangana ifanampoizina ny Keny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny CENI lany teny Tsimbazaza farany teo. Nisy kosa ny reserve napetraky ny mpitsara teo anivon'ny HCC momba ireo andininy miresaka ny fomba fanendrena ny mpikambana ao amin'ny CENIT. Matondra atsoratry Enikajy Rakotomanantsoa. Tsy nisy niova ny vaovao omaly nody maina hiverina ny an-tanàna ny ben'ny tanàna ho andreo izay nanantena azo vaovao momba ny subvention ahafahana miasa avy hatrany. Tokony hisy idina ijery fotony ny zava-misy ho izy ireo fa tsy mifanaraka akory amin'ny zava-misy ny maika ny fiofanana nomen'ny ministera. Propagande politique no nisongadina teny Ivato. Fandany mpitona fotsiny ihany ve ny teny amin'ny CC Ivato nandritry ny efatrandro, tsy nisy ny fanapa-kevitra teny anyvaingana na hoe nisongadina sy niova tamin'ny kabary efa fandrehatra amin'izay momba ny tsy fandriampahalemana. Voasafosafo fotsiny ny olana izay nampitarainy ireo vahoaka ny fotony. Nofarana n'androany ny atrikasa momba ny fandriampahalemana natao teny amin'ny CC Ivato. Roapolatra amin'ny telopolo isan-kerinandro no maty ny Keriany amin'ny komina Anjanapaly distrikana Ambovombe efa ho 3 taona latsaka izao. Nanome vola iray tapitrisa dolara hiatrehana ny fanampiana ny mponina eninalina sy iray hetsy tratra ny Kere ny mpamatsy vola. Lasa fangataham-bola ny resaka Kere hoy ny mponina any an-toerana. Any Proche-Orient mahazovana indray ny vonon'olona amin'ny antso noho ny fifandiran'ny Palestiniana sy ny Israeliana. Hainao vaky indray ny ady mivantana amin'ireo firenena mpifahavalo hatramin'ny fahagolan'ny tany ireo. Ny andinindin'ireo avy hatrany no arahana ao atanaty ny fampahalalam-baovao. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antananarine, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou,
ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Tokatrano tsara karakara, fianakaviana milamina. Ary indreo misy izany sasateraka mba hatsara ny fianam-pianakaviana. Mety amiko ary mety aminao dia io. Azo antoka sy mahomby ny fampiasana azy. Dia io dia natao ho an'ny vehivavy toay. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. La vache qui rit manangona étiquette triangle la vache qui rit val apetao amin'ny taratasy fotsy misy ny anaranao miadresinao ary numéro téléphone ataovy ao anaty valopy kely ary alefaso any amin'ny boîte postale 590 na atermo vantana any amin'ny Somadis tsara lalàna loka marobe no mety ho azonao amin'izany toy ny scooter Inco Super 8 ensemble à TV écran plat sy chaîne Hi-Fi sy cuisinière ary réfrigérateur sy 6 à 6 ny fitsariana dia ataony alarobia 10 novembre amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny Somadis tsara lalàna milalàna vare. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. K-pop, un an déjà. À l'occasion de son anniversaire, K-pop vous invite à devenir membre de la famille K-pop Band et accéder gratuitement à plusieurs activités. Des ateliers de dessin, des ateliers de chant, des ateliers de dance cover. Devenez invité de l'émission K-pop pour parler de votre passion pour la K-pop, des cours de coréen et des goodies de K-pop gratuitement. Inscrivez-vous dès maintenant à compte des véridiques ex-Somagel. Apportez juste 2 photos d'identité et un frais d'inscription de 10 000 arias. K-pop, la passion autrement. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bolay, toujours meilleur. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo.
mandromaro tsara kalitao no iam matsiro sy be otrikaina ho iam dia feno vitamine A, B1 ary D3 manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam mahasalama na ny kely na ny lehibe na amfiry na aiza tsotra na mifangaro tsy misy toy ny oiam raha te havitribitrika sy akafy oiam fifaliana hatrany. Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVAP. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Mbola falitafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao takariva izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitrak'olo manasanao hatrany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izatantsika izany indray amin'ity androany ity ny lafin'ny politika tsy nisy ny fahagagana, tsy nisy ihany koa ny zava-baovao ary dia nitranga ny fanampoizina. Nekeny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny CENI izay lany teny Tsimbazaza farany teo nisy ny adihevitra sy ny antsoina hoe réserve izay napetraky ny mpitsara teo anivon'ny HCC momba ireo andinindininy miresaka ny fomba fanendrena ny mpikambana ao amin'ity voamiera karakara ny fifidianana ity. Ny zava-nitranga kosa tsy nisy ny toromarika na ny didiny baiko ny amerenana sy andiniana izany na ny vahaolana hafa tsy tahaka izay nitranga tamin'ny didy momba ilay déchéance ny filoham-pirenena ny 13 jona farany teo. Rahantsika ary ny matonda tsoratry ny Enikajy Rakotomanantsoa. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andininy rehetra ao amin'ny lalàna momba ny fananganana ny CENI hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana saingy nanao réserve izy ireo momba ireo andininy miresaka ny fomba fanendrena ireo mpikambana. Ny andininy fa 520 sy ny 420 nyity lalàna ity no isan'ny nitondran'ny HCC fanamarihana ato anatin'ity fanapahan-kevitra ity. Ireo andininy ireo izay nitondran'ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika maro fanakianana noho ny fitsabahany fahefana mpanatateraka ao anatin'ny voamiera izay ambara fa mahaleo tena hikarakara ny fifidianana. Raha tsy ivina hiteraka korotana ary sakana ho amin'ny fahaleovatenan'ny CENI ny fahafahan'ny filoham-pirenena sy ny mpanao politika izay miatrika fifidianana manendry na manolotra solontenan'izy ireo ao anatin'ny mpikambana maharitra ao amin'ity CENI ity. Ka nitakin'ny maro tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy antoko politika mba ho ny fiarahamonim-pirenena na ny filan-kevitra momba ny tanotandalana sy ny demokrasia no hanindry ireo mpikambana amin'izany. Araka ity didy navoakan'ny HCC ity voatsipaka ambava fo avokoa izay nitondra ireo fanamarihana ireo. Isan'ny nanaitra ihany koa ny hoe nanao réserve ny HCC momba ireo andininy miresaka ny fanendrenan'ny mpikambana amin'ny CENI ireo. Izany hoe tsy resy lahatra 100% ireo anivon'ny HCC fa mety iny lalàna momba ny CENI iny. Tsy miteny 100% ny HCC fa manaraka ny lalam-panorenana tanteraka izany. Etsakilan'izay ihany koa anefa tsy misy toromarika mazava omeny ity fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity hoe averina hodinina ireo andininy ireo na hoe mila hitondrana fanitsina na hoe misy hevitra hafa handravonana ny fahasamihafany ny fomba fijery sy ny fandikan'ny herivelona rehetra izany andininy miteraka adihevitra izany. Tahaka izay nataony tamin'ny 13 jona izay nanoloran'ny pacte de responsabilité ho lalakivoana sy vahaolana manoloana ny andaniny roa mifanohitra rehefa hitany ny rariny hinanana député sy ny fiarovatenan'ny filoham-pirenena momba ilay resaka déchéance. Rehefa jerena ihany koa ity didy ity tamin'ny 12 oktobra farany teo izany hoe ny alatsinainy lasa teo no nangataka ny hevitry ny HCC momba ity lalàna ity ny filoham-pirenena ary 5 andro aty aoriana dia nivaly zany.
Efa bolana kosa nefa zao no tsy noraharainy ny filohan'ny Repoblika ilay hoe pacte de responsabilité izay didina voakan'ny HCC. Saingy tsy nanao hevitra na nitondra fanazavana ny HCC hatreto momba ny feptaona tokony hanatanterahana izany na ny sazy ho an'ireo mody fanina tsy manaja izany didim-pitsarana izany. Raha olon-tsotra ve nefa no tsy manaja ny didim-pitsarana iray mivoaka, mety ho vitavita mora tahaka izany na dia didim-pitsarana momba ny halatra koa aza. Rehefa jerena araka izany ny fanapahana rehetra mivoaka kehitriny. Mahazo rariny hatrany ny mpitondra fanjakana manoloana ny HCC na ny fanolorana lalàna izay hitan'ny hery politika maro sy ny fiarahamonim-pirenena samihafa fa mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena amin'ny ho avy aza toy ity lalàna momba ny CENI izay ahitana ny fahafahan'ny mpanao politika manam-pahefana manendry solon-tena maharitra ao anatin'ity na amin'ny tsy fanajana tsotra zao ny didim-pitsarana mivoaka toy ny resaka pacte de responsabilité iny. Manana ny rariny hatrany ireo mpanao politika. Hatreto, raha ny sary tsotra indrindra hitan'ny vongamasony ireo valala tsy mandady arina, hafa mihitsy ny fiarovan'ny lalàna an'ireo izay manam-pahefana. Miaro ireo mpanao politika amin'ny fanapahan-kevitra izay raisy noho ny kajikajy politikany ny fanapahan-kevitra samihafa avoaka ny ratsa-pitsarana. Tsy mahagaga araka izany raha toka tsy manaja ny teny nomeny manoloana ireo hery politika, ireo fifanarahana samihafa eto amin'ny firenena toy ny fifanekena hananganana komite paritaire farany teo momba ny famolavolana ilay lalàna mahakasika ny CENI ny mpitondra. Tsy atao mahavariana ihany koa raha tsy manaja na tsy mahatadidy tsotra zao ny teny nataony masom-bahoaka toy ny famahana ny délestage ao anatin'ny fotoana voafetra sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka isan-karazany izay naverimberina tamin'ny fampelezan-kevitra ny mpitondra fanjakana. Tsy atao mampametra-panontaniana intsony ny momba ireo fampanantenana maro samihafa ho an'ny vahoaka malagasy izay tsy tanteraka na tsy notanterahina na fanahinina tsy resahana intsony manoloana izany. Raha ny zava-misy hatreto mazava fa tsy misy mpifehy ary tsy misy atahorana intsony ny mpanao politika manam-pahefana eto amintsika. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany tsy dia mifanaraka loatra amin'ny tena zava-misy ny fotony kosa ny torohevitra avy amin'ny ministera raha nambarany ben'ny tanàna maromaro androany. Olana napetraka ny tsy fampy ny vola hoentina manodina ny commune, tsy ampy ihany koa ny fampidiram-bola ny toy androany moa tamin'ny fanomezana fiofanana ireo ben'ny tanàna amin'ny fomba fitantanana ny fidiram-bolan'ny commune, ny fampionana ireo ben'ny tanàna manirana ny nosy fanadiadiana. Fitantanana mahomby ny volan'ny commune sy ny fampidiram-bola no nanomezana fampiofanana ireo ben'ny tanàna androany. Sarotsarotra nefa ny fomba hanatanterahana izany raha nambaran'ireo ben'ny tanàna sasany androany. Ben'ny tanàna isan'ny efa nahita traikefa indrindra amin'ireto ben'ny tanàna 770 reto i Razafa Mahery Serge. Efa nahavita mandaha efatra tao amin'ny commune Vatoandry na ao amin'ny distrikany Mananjary. Mitantara ny antony nahomby azany sy ny olana fototra eny amin'ny commune Ambanivohitra izy. Tonga eto ireo bianco sy ireo lafika rehetrarehetra dia manam-porofo fa ilaina tokoa ny mangarahara satria ny vahoaka ny sahirany ilaina tokoa izay zavatra zay mba ahafahan'ny commune miroso ary eo koa ny fomba fitantanana raketra ny hetra zany dia ilaina kokoa fehezina satria ohatrany firenena mandrosange zavatra rehetrarehetra dia misy hetra daholo satria tsika gasy moa tsy le toesaina zany no somary areniny ka raha aveto zay dia mila lamina zay hoe toesaina zay. Ho an'ireo commune vaovao kosa tsy afaka manao na inona izy ireo noho ny tsy fisian'ny fitaovana, tsy misy ihany koa ny vola na ny ividianana taratasy aza. Tsy afaka manao na inona ny ben'ny tanàna toa ny ao amin'ny commune Efoetsy ao Toliara faharoa. Tsy fanananay bureau commune satria tsy avy avao ny fampidiram-bola fa avy amin'ny pièce ampiasain-tena. Ao ny machine, ao ny isan-karazany, na ny table banc, na ny sezy zany tsy anananay. Fomba asa amin'ny tranobozaka. Tena tranobozaka no ampiasainay lafa manana machine écrit zahay. Raha ny zava-misy androany saika misafisafoin'ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ministera ny atany momba ny resaka fitsinjaram-pahefana. Fanentanana momba ny mangarahara no nataon'ny ministera. Fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ny fotony kosa no ambaran'ireo ben'ny tanàna fa isan'ny fahombiazana amin'izay resaka fitantanana sy mangarahara izay. Efa ben'ny tanàna indimy irandrian'i Riantsoso Elson, ben'ny tanàna ao amin'ny commune Avinany, ao amin'ny distrikany Manandrina, faritra Amoron'Mania, isan'ireo commune tsy manana loharam-bola mivantana.
fidiram-bola ho an'ny commune zany tsy dia misy fidiram-bola tena misongadina fa ao zany misy ristourna voatabia dia resaka ristourna bois-carré dia ristourna vary teo zany dia nisy le firaisankina amin'ny vahoaka hatreo firaisankina amin'ny vahoaka dia nandeha tamin'ny resaka apport bénéficiaire zay zany tena hoe zavatra nataon'le olona nisy le fanampiana fa nianga tamin'le hoe apport bénéficiaire foana zany le vahoaka tamin'izay hoe projet rehetra zay natsangana tao amin'le commune iadidianay. Androany no nofaranana ny fampiaonana sy fanomezana fampiofanana ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy. Ankoatra ny fizarana ireo atota taratasy momba ny fanampiana ny commune, notolorana tablety tsirairay avy ihany koa ireo ben'ny tanàna rehetra ireo. Mbola hijanona eny Ivatohatra ny isika ato anatin'ity fanadihadiana iray ity fa fandanimpotoana fotsiny ihany ve ny tena ny CCI Ivato nandritra ny efatrandro izay nanaovana ny atrikasa momba ny fandriampahalemana. Tsy nisy ny zava-nivaingana tamin'ny fehi-kevitra hatreto voasafosafo fotsiny ny olana izay mampitaraina ireo mponina any fotony. Nofarana n'androany moa ity atrikasa momba ny fandriampahalemana izay natao teny Ivato ity fanadihadiana. Ambangivangony fotsiny ihany ny hevitra nivoaka nandritra ny efatrandro ny voriana, tsy misy zavatra mivaingana ny voalaza. Isy ny fanomezana teti-bola manokana ho an'ny fandrindrana ny fandriampahalemana raha nambaran'ny Prime Ministre. Tranga izay tsy vaovao, raha itodihana n'ireo vola tamin'ny miliara maro efa lany nozaraina tamin'ireo dahalo ny Ovafo sy ireo natobaka tamin'ny opération maromaro ny fandimby, saingy tsy nahitam-boka ny naharitra. Ho an'ny mpitsaika kosa, sehatra efatra no jerena akaiky, ny polisy pirenena, ny zandarmaria pirenena, ny fitsarana ary ny fahadiseranana. Ny atrikasa dia vokatry ny fomba fijery iraisan'ny rehetra taorian'ny fanentanana sy ny fanomezana vaovao researcha rehetra voakasiky ny fandriampahalemana. Izany fanantenana izany dia nahafana naka ny hevitry ny vahoaka sy ny fisarana. Ireto avy no hevitra no dinina tamin'izany. Ny parlemanta, ny tapaka malagasy, zandarmaria pirenena, ny PRC trasimiany amin'ny fanjakana na hoe atao manekativo ny fitantana na fitana ary ny polisy pirenena. Fehin-kevitra tsy mifanaraka amin'ny any fotony no nivoaka teny Ivato raha nitatitra avy amin'ireo solotena avy any fotony. Isan'izany ny ben'ny tanàna asa mivaingana ny tena andrasan'izy ireo. Araka an'le sakana anankiray koa zany moa amin'le resaka fampantroana zany dia hita zany fa tena anjakan'ny asan'ny jiolahy zany niany ny asan'ny dahalo ka izy tena tsy mba ombotsony ny angalarina ny sasany fa tena olona mihitsy novonona zany. Zany hoe nisy fifanampiana zany raha ny tena marina dia ny fanampiana ara-toromarika sy ny arakevitra fa raha ny fitaovana sy ny moyen zany ahafana anoerana an'izany dia mety zany tsy azona itaty. Isan'ny voalohany amin'ny fampiarana izao drafitra ho an'ny fandriampahaleman'izao i Madagasikara raha ty Afrika. Io kosa no natery ny solotena ny vondrana afrikanina. Mbola lavitra ny ezaka tokony atao amin'ny fandriampahalemana ho an'ny Madagasikara raha nambarany ity solotena ny vondrana afrikanina ity. Efatrandro izay no nivoriana sy ny fanakalozana ho fanatsarana ny fandriampahalemana. Napetraka ireo ny Ivato fehizoro voalohany tena manandanja, saingy tsy ampy satria ny lalana izay noraisinareo dia mbola ho ela vao hifarana. Tsy misy ny fetrandro mazava voatondra natanterana ny asa mivaingana izay tsy mbola voafaritra mazava ihany koa hoe inona marina. Iray volana kosa no nomeny mpikarakara ny atrikasa andravonana ny fehi-kevitra ho lalàna izay atolotra ny anteny miram-pirenena. Atsangana ny komity anatontosa izay famitinana izay. Fanekiopakelatra namorona akany hafa Sararabe Arso ny ala tsy ompikambana tao amin'ny antoko maitso intsony ity mpanao politika ity ary nanorina antoko politika vaovao izay fantatra amin'ny anarana hoe Parti Libéral Démocrate na ny PLD. Raha ny fanazavany androany dia ny roa pahatelon'ireo mpikambana tao amin'ny antoko maitso no nanohana ny Sararabe Arso ary nambarany fa miaradi aminy namorona ity antoko vaovao ity. Misy dingana hafa tokony atao entina mampandroso ny firenena raha ny fanazavany nandritra ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany anty antoko vaovao PLD ity arahantsika ny fanampanazavana. Mino fa mbola afaka maitso ny tsiravy fa matoa misy ny fanavozana azy hoe ialako mihitsy ao anatiny dia misy zavatra tiako entina koa zany zay hitako hoe raha mivelatra ao anatina antoko demokraty dia ny
resaka maitso ao anatiny fa ny maitso no mety ho sahirana mandray. Toko PLD zany ato anofana aloha zany mpikambana izay vonona ary tsy ho ela mihitsy izay zavatra satria mila fantatra tsara ary mila azo tsara ny anton'ny zany hoe libéral démocrate amin'ny vanim-potoanantsika fa tsy ny ohatran'ny tamin'ny taloha. Andrasana araka izany izay asa ho tanterahiny ity antoko politika vaovao ity sy ny fivoarana entin' izany eo amin'ny sehatry ny politika eto Madagasikara. Fa lafim-baovao hafa kosa indray ampanarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fifandraisana ny fanambaram-pananana izay ataon'ireo andrim-panjakana samihafa eny anivon'ny Bromale tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco. Eo ampanaovana ny tombanezaka amin'izany ny Bianco ankehitriny raha ny fanazavana nentiny tale jeneraly n'ity rafitra ity. Mitotaly vaovao faloarivo ireo olom-panjakana tokony anatanteraka fanambaram-pananana eto Madagasikara. Santionany amin'ireo tokony anao izany any amin'ny Bianco ireo solombavambahoaka, ny sekretera jeneraly rehetra, ny tale jeneraly rehetra, ny lehiben'ny faritra, ny mpitsara, ny inspecteur d'État, ny ben'ny tanàna izay vitaina amin'ity taona ity moa ny fiomanana rehetra ahafahana miditra amin'izany déclaration de patrimoine online na izany na ny fanambaram-pananana manaraka ny teknôlôjia. Zava-baovao izay arahana fitandremana maro samihafa ihany koa araka ny fanampanazavana. Dia efa miroso amin'izay zany dia vinta io dingana io hoe état de lieu io dia tsy maintsy hitady ilay olona manam-pahaizana na ilay informaticien anao an'ilay logiciel. Nanao tsara fa zavatra saripady ny fanambaram-pananana dia tsy maintsy ho atao zany izay ahafahana manao an'izay fanambarana izay en ligne fa kosa atao koa izay ametrahana fepetra iarovana an'ilay données na ilay zavatra tafiditra ao anatin'izay système informatique apetrak'izay. Pejy toekarena kosa indray mikasika ny fitrandrana ny solika mavesatra any Tsimororo araka ny efa notanterina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao dia nandrafitra ny paikady mpitrandrana ny mpisehatra rehetra ny alakamisy teo. Noresahana tamin'izany ny itsinjarana ny voka mpitrandrana amin'ireo menaka mavesatra iray faingo 7 miliara barika tahiry ananan'i Madagasikara any Tsimororo amin'izao fotoan'izao. Ankoatra ny famokarana solitany 9 barika ao anatin'ny iray andro mandritra ity taona 2024 ity dia andalana ihany koa ny fampifangarona ny solika mavesatra amin'ny gazole azona menaka famokarana herinaratra fanadiadiana. Ny JIRAMAS isandrasana amin'ny fampiasana ny menaka mavesatra vokarinao Tsimororo. Menaka mavesatra azo anoloana ny fanafatra tray amin'ny famokarana herinaratra. Ity orinasa mpanjakana ity izay mbola tokana amin'ny fananana milina mety ampiasana ny menaka mavesatra avy any Tsimororo. Raha miresaka JIRAMAS sika ataontsika hoe fifanarahana antrana orinasa roa privé na orinasa mpanjakana moa ny JIRAMAS fa orinasa privé no manao fifanarahana aminy dia ny Madagascar Oil. Ka ao anatin'izay zany tsy ataoko hoe misy idiran'ny ministère loatra ny fifanarahana ifanaovan'ny Madagascar Oil zay mety ifanaovan'ny Madagascar Oil sy ny JIRAMAS fa ny anjara asan'ny ministère dia ny manamora jusqu'à hoe ny fiakaran'ilay solitany avy any anatin'ny tany mivoaka ty ivelany dia ny fitaterana azy avy any Tsimororo makaty amin'ny tsena. Iray faingo 7 miliara barika ny tahiry azo trandrana amin'ireo menaka mavesatra avy any Tsimororo. Tampohina gazoal eo amin'ny 5,000 isanjato izany dia azo ampiasaina hitovy amin'ny solitany mavesatra, azo ampiasaina amokarana herinaratra. Mandritra ny fitrandrana ireto aya manaraka ireto no mipetraka ary ny karohana vahaolana. Ny fikaohany riaka ny nofotany amin'ny toerana avy niasana izay ambolena zavamaniry mitazona nofotany sy anamboarana tatatra ivoan-drano. Ny fiparitany solika eny amin'ny tanana amin'ny rano, soroana amin'ny alalan'ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso, entitra amin'ireo fitaovana ampiasaina. Sarotiny dia sarotiny tokoa izay ao amin'ny toerana tontolo iainana amin'ny fitandrovana an'izay tontolo iainana izay satria io ny sotry ny aina. Raha sanatria mantsy ka misy fitrandahana atao ka mety ampodika ny tontolo iainana tsy ainaka an'izany tsika malagasy. Satria raha tsy tena afa-tsy ny rano raha sanatria nge ka menjerany anatin'le rano izy dina zany no rano sotrotsika izay fenitra zay dia efa napetraka mba tsy hitranga ao anatin'ny fitrandrana zay misy ary aty ampiandohana zany efa misy ny fitsiriana eo am-panatotosana dia isy ny fanaraha-maso
Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ny dingana voalohany amin'ny fitrandrahana atao anatin'ny 3 taona voalohany 410 hatramin'ny 570 tapitrisa barika no tratrarina amin'ny famokarana 9,000 barika isanandro raha toka 530 hatramin'ny 200 tapitrisa barika no tratrarina ny taona 2024 hatramin'ny 2020 amin'ny famokarana iray alina barika isanandro. Sambola eto Madagasikara sy ireo tanan-dehibe manodidina no amarotana izany vokatra izany. Afaka 10 taona kosa no anondrana solika makany ivelany ka mokatra 5,000 alina hatramin'ny 5 alina barika isanandro. Anatrarana 900 tapitrisa barika ireo solika ho trandraka. Raha ataony ka tsotsotra mbola anana tahiry iray faingo iray miliara barika azo trandrahana indray Madagasikara ao aorian'ny taona 2020. Sosialy sy toetrandro kosa indray araka ny antotanisa farany manodidina ny roetsy ireo olona tratra ny kerehany amin'ny faritra atsimo isan-taona. Mety ho mafimafy kokoa izany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ho betsaka ny rotsakorana amin'ity taona ity any amin'ny faritra maro saingy tsy ho latsaka kosa ny any atsimo raha ny tombatomba ny mpamatatra ny toetry ny andro. Manoloana izany nanolotra vola iray tapitrisa $, ho fanampiana ireo olona miara ny kerehany atsimo mandritra ny enim-bolana ny banky ny fampandrosoana aty Afrika fanadiadiany Fehizoro Rafaly. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao, distrika 4 any amin'ny faritra atsimo no tena voakasiky ny kerehy ankehitriny no ny ahitany. Tafakatra hatramin'ny 40 degré Celsius ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana nosy, 40 volana izao no tsy nisy orana. Tsy misy manaraka izany ihany koa ny sakafo efa hohanina hatramin'ny masom-boly izao. Manoloana izany, vita omaly ny fanaovan-tsiny izay hanomezan'ny bady fanampiana amin'ny tetina $2 tapitrisa. Tsy vahaolana maharitra isorohana ny kerehy nefa izany satria ny rano no tena olana any amin'ny tapany atsimo nosy. Vahaolana mbava fa tsy saraikasa le izy. Raha vola fanampiana foana ny atsimo ty tasirisa taona sisy ny kerehy satria ny kerehy dia egalina rano zany hoe ny olana aty atsimo dia rano. Atika misy rano bebebe fa sany hita foana ny olana tami'izay dia tsy problematika hatramin'izany efa tsy vaovao maninona. Raha fanampiana isan-taona tao foana nefa to dia manao zavatra anankiray matanjaka be anao vaovalo olana aty atsimo fa raha tsy misy zany kerehy aty atsimo dia tsy mahazo volana sy fanjakana. Izay zany lasa arotanareo tamin'ny fitaovana fatana vola any ivelany any. Na izany aza, azo tombony amin'izany ny mpianatra amin'ny alalan'ny cantine scolaire. Ho sarotsarotra raha teo ny fahazoana orana ho an'ny faritra atsimo amin'ity fahavaratra ity araka ny fanazavany ny mpamantatra ny toetrandro. Vinavina zany ho an'ny tompavaratra amin'ity dia somary ho latsaka kokoa zany ho an'ny tokony izy ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo zany ho anatin'izay ny faritra atsimo andrefana ny faritra nosy sy ny androy fa ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara kosa no somary azo rotsakorana bebe kokoa no tokony izy. Ponina hatramin'ny 9,100 alina no tombanana fa azo tombony amin'ny vola omen'ny bady io. Hatreto aloha tsy misy afa-tsy ny fanaovana tohi-drano goavambe ahafahana mamatsy ny any atsimo no vahaolana maharitra amin'ity resaka kerehy ity. I Madagasikara izay manana renirano sy rihan-drano hatramin'ny 300 manerana ny nosy. Momba izay resaka tsy fanjari-tsakafo izay hatrany dia olona 20 ka hatramin'ny 30 isanandro no maty ny kerehy raha nambarany ben'ny tanàna ny Anjapaly ao amin'ny distrika ny Tsiombe. Zarara nisy orana tany amin'ity community nandritra ny 3 taona. Ny taraina momba ny zava-misy any an-toerana ny ben'ny tanàna izay niaraka tamin'ny taratasy nosoniavina ireo sefokotany rehetra any an-toerana. Mangataka fanampiana amin'ny tompon'andraikitra ambony rehetra eto amin'ny firenena izy ireo. Manahy ny aharipahan'ny mponina any an-toerana ny ben'ny tanàna arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tsy maintsy iraika amby 20 na 5 amby 20 na 30 farafaharatsiny isankerinandro maty. Azonareo atao magnontany tompon'andraikitra ho nivony distrikany Tsiombe raha ohatra magnakanareo. Fa io fijaliam-be le mahazo anay miny kominy Anjapaly. Ndraiky tamena zao dia fa lany ka tsy misy. Fantako fa tsy avy andro ihany ty radio ty fa eto Antananarivo ihany fa mba mangataka mangataka tagnandroa raha mahasamby olombelona ihany tsika mba jereo ny kominy Anjapaly distrikany Tsiombe région Androy amin'ny faritany Tiliara fa mijaly maro maty ny vahoaka ao tena maty raha ohatra ka magnakany nareo na manditra ho zay andro ihany mba mangataka anareo handehagna fa ny olo fa tsy misy olo teo
mandeha Mazinga iaby, mandeha Tiliara, zay mbola manana aomby raiky, avaro sotro, finga, vilagny, maty andalagney, ny olobe voka maty, ny zaza maty satria ny raketamena avao ny haniny taloha, amizao fa tsy misy. Fa raha mikaikiaiky amin'ny tsy fisy sy ny orana ny atsimo dia miomana ho amin'ny tondradrano sy ny rotsakorana mahery vaika kosa ny eto atapy-tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina ary ny any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara ankoatran'izay any atsimo izay. Rotsakorana mahery vaika izay vinanina tao anaty iray volana eo ho an'ireo tompon'andraikitra izay tandrify izay. Dingana maro no efa vita raha tsy laza fa tsy ireo fanavaozana sy ny fanatsarana, ireo drafitra sy paikady hatrehana ny loza ara-boajanahary, ny fanamafisana ny traikefa amin'ireo ambaratonga pahefana ary ny fizarana fitaovana amin'ny tompon'andraikitra ifotony. Ny fotony kosa araka ny zava-misy hitan'ny mpanao gazety dia tsy mbola milamina izany ezaka fisorohana ny loza ara-boajanahary izany. Fanadihadiana. Andrina atoko misy matory anankiray satria zany le olona tsy fantatra hoe misy mamaky na ohatra zany. Ety Ambodomita fianakaviana iray monina moron'ny fefilo isan'ireo traboina isan-taona araka nambaran'izy ireo, saingy noho ny fitadiavana dia misafidy ny hijanona eto ary manorim-ponenana, manankina ihany koa ny asa andavanandro eto. Efa mahazatsa anay zany le izy, rehefa tonga ny Desambra dia tsy mainky miakatsy rano io, dia zay mahatonga anay efa mahazatsa le izy dia efa vonona foana zany zay. Dia hoaiza zany narara sanatry indray hoe tifitra ety? Manana tanàna zay ka. Fa mahatonga anay tinga amin'ilay fiompiana amin'ilay fivelomany. Manana toerana ihany zay zany ery fa mbola tsy vita le trano. Mbola rava le trano dia mbola tsy manana vola entina manana an'ilay izy kio e. Hatreto tsy mbola miomana andao ity toerana ity izy ireo, mbola tsy nisy tompon'andraikitra ihany koa nanentana na nampilazany amin'izany. Teto izay rakotra rano tanteraka avy amin'ny renirano Ikopa tamin'ny tondradrano farany teo. Ho an'ity fokontany ity kosa ankasiny traboina isan-taona ny ankamaroan'ny mponina ary vao vita ny fitaopavaratra iray dia efa fantatra fa ho traboina indray amin'ny herintaona, fantatra fa imenomenona sy andry fanampiana indray amin'ny herintaona saingy tsy misy vahaolana. Farany teo ohatra tafakatra hatrany amin'ny 900 tafo ireo traboina nahitana faisana noho ny tondradrano. Ankoatr'ireo mponina sahirana ara-pivelomana manana olana amin'ny mpanambola sy ny mahitahita ihany koa ny fokontany amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna, olana izay misy fandraisana avy amin'ny any amin'ny komina. Zay zany efa nandraindraikitra tamin'ireny mihitsy zay eto amin'ny fokontany Akasina, tsofoka tamin'ireny trano eny ambony kanaliny ireny, nefany tonga ny komina dia mandeha mifelaka satria zay zany miatrika eo zay le ato amin'ny fokontany dia tonga dia miresaka an'ilay tompole trano zany le komina dia tonga dia mandeha vola ao anaty paosy. Tsy indrinay mihitsy zany satria tsy zava-tsanjahany mihitsy zany eto amin'ity tanàna sy ny firenentsika ity raha mbola mandeha foana mifelaka le vola kely atao anaty paosy. Eny amin'ny komina izay tsy nahazo mpanazavana mikasika izay paikady hatrehana ny andro ratsy sy ny fiakaran-drano ho an'ny BNGRC kosa, efa nisy ny fanamafisana ny fanofanana ireo ambaratonga pahefana ary ny fizarana fitaovana azon'izy ireo ampiasaina raha ny fanazavana sekretera mpanatanteraka. Tsy mbola nisy resaka kosa ny teti-bola ampiasaina na ny totalin'izany na ihany koa ireo famatsiana. Ratsy ahivina mahery ny eninalina ireo traboina teto Antananarivo sy ny manodidina nandritra ny tondradrano farany teo. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany ny toerany vakiboky eo amin'ny fianarana sy ny fandaliana pahaizana. Raha mitaha amin'ny amaroan'ny mpianatra eto an-drenivohitra sy ny isan'ireo sekoly dia vitsy ny mpianatra manana fahazarana mamaky boky. Ho an'ny tranomboky ny tanàna n'Antananarivo ohatra dia manodidina ny 500 isan-taona hatramin'ny taona 314 no mpikambana mpamaky boky. Eo amin'ny 900 isan'andro eo kosa no tonga mandalo mamaky izay boky izay eny an-toerana ny fotoanan'ny fanombohan'ny taom-pianarana tak'izao izay tsara indrindra izarana mamaky boky araka ny fanazavan'ny mpanabe, ny fidirana ho mpikambana amin'izy ireny ihany koa izay mamaim-poana ary mora atao. Fanadihadiany Toky Rakotobe. Mpianatra sy 10 isan-jato ny ireo mpikambana misoratra ny aranato, izany hoe ireo afaka mitondra boky mody any an-tranony. Manodidina ny 10 isan-jato ny ambiny kosa no mandalo na mikaroka tahidi-kevitra ho faritra mazava na miala voly mamaky boky amin'ity toeram-pamakiana boky ity. Tomono an'ireo miditra itony toerana itony afaka mianatra am-pilaminana na mianadesona na manao fanazana na mamaky boky. Tsy maintsy mivoaka eny an-tokotany raha toa ka te hiresaka.
Mamaky boky fotsiny dia mikarokaroka moa zany. Zany tiako aleoko tranomboky tsy na afaka manoratra ny tanana dia misaina ny saina fa boky zany tena loharano tsara indrindra. Tranomboky ny tsara. Manao recherche zany dia hitako hoe mahazo zavatra mahafapo kokoa le tonga dia hoe amin'ilay boky. Boky zany sady voamarina le zavatra hitanao maso izy zany no tonga dia azonao raisina tanana mihitsy hoe zavatra azonao ampiasaina tsara zany le boky dia hitanao akaiky hoe ty le zavatra ilaina. Vitsy ny mpikambana raha mitana dia amin'isan'ny mpianatra ambaratonga telo voalohany eto an-drenivohitra ihany azy. Manodidina ny 900 isan-taona eo no misoratra anarana. Ny mahavariana olona 10 isan'andro eo no tonga mangataka fanampam-panazavana. Momba izany eto Analakely vitsy anefa no miverina misoratra anarana. Raha ataony kajy, olona iray na 2 isan'andro raha be indrindra no manao izany. Hoe service public zany dia tsy misy vola aloha fa ny zavatra ilaina zany dia sary tapakaroa dia certificat de résidence dia photocopie ny karapanondro. Izay zany ny dossier ilaina zany raha hiditra mpikambana. Fa raha ohatra ka hoe hanao lecture sur place na hoe hamaky eto toerana dia mitondra karapanondro na karatra mampianatra zany dia afaka mamaky eto toerana. Etsika ilan'izay anefa tsy voatery teny amin'ny trano famakiam-boky ihany koa ny karazana boky rehetra. Maro ihany koa ny boky izay iverina fa sy sarotra tadiavina no hita tampoka etsy amin'ny fivarotana ambonina samihafa. Noho izany maro ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ray aman-dreny, mpampianatra, taletsiakolo no tonga manontany ety. Na dia miezaka manakaiky ny olona aza nefa izy ireo tsy mandeha ny boky amin'izao fidiram-pianatra izao. Boky amin'izao fidiram-pianatra izao no manarakaraka ny fiainana ihany. Sarosarotra. Misy toro vidy aloha nefa mezana raha miaina aloha. Kely ny olona afaka vidy boky zany. Hita aloha zany ray aman-dreny dia tsy dia manam-bola firy. Ary le boky koa zany manomboka amin'ny sasatra koa amin'izao. Dia resaka ara-bola koa ny ray aman-dreny ohatrany mbola varimbarina any amin'ny zavatra avany angamba fa tsotrany tamin'ny herintaona zany fandehanany boky tamin'ity amin'le matahotra an'le mbola iova programme koa ny ohatrany hoe misy siosindresaka ohatrany iova amin'ny programme amin'ity taona ity dia anisaina ny boky io ny mpandinika raha ny fitoeran'ireto mpivarotra ireto miaina ny fanjifana izany toa ny tsidiran'ny mpianatra ity. Hitatra amin'ny fanjifana boky ny fiainany ny fahefa mividy. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao kosa ny maresaka avy any ivelany any Proche-Orient mahazo vahana indray ny vonon'olona amin'ny alalan'ny antsy sy ny sabatra ary ny fitaovam-piadiana tsy mipoaka miisa 3 moa izay vonon'olona izay ny iray tany Jérusalem atsinanana ary ny 2 kosa tany Hébron Palestiniana 3 arak'izany no maty rehefa nikasa hitsatokanto tsy teratany Israeliana fa nadiadiny Michel Aranarjona eo amin'ny sary ny France 24. Toina ny ororo tanteraka ity zaza Israelany ity manoloana ny zavantranga androany teo ambany masiny tany Proche-Orient. Palestiniana iray no lavon'ny balan'ny mpitandro ny filamenina Israeliana. Tanora ny kasay tsatokantsy mpitandro ny filamenina Israeliana tany Jérusalem atsinanana ity lavo ity. Fanafiana voalohany tranga tao aorian'ilay farany tany Cisjordanie. Ity kolon hita amin'ny sary ity izay tsy niambambana moa ilay nanafika azy. Nanomboka ny voalohan'ny volana Oktobra lasa teo. Saika isan'andro ny fivandonana tamin'ireo mpitandro ny filamenina Israeliana sy ireo Palestiniana. Ny zoma lasa teo, Palestiniana mahery ny 100 no nidina an-dalambe nanohitra ny fipetrahan'ireo Israeliana ny Palestina. Hatreto, ny tombo 3 indray ny vonon'olona amin'ny alalan'ny antsy sy ny sabatra ny antoerana, ny iray tany Jérusalem antsinanana ary ny 2 tany Hébron. Mialohan'ny amaranana ny fampahalalam-baovao dia hovitinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy nisy zava-baovao nitranga ny efa nampoizina nekeny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny CENI izay lany teny tsy mba zaza farany teo. Nisy kosa ny réserve izay napetraky ny mpitsara teo anivon'ny HCC momba ny andindininy miresaka ny fomba fanendrena ny mpikambana ao amin'ny CENIT izay moa no narahantsika tao anatin'ny matonda-tsoratry Enikajy Rakotomanantsoa.
tsy nisy niova ny vaovao omaly nodimay ny iverina ny an-tanàna ny ben'ny tanàna ho andreo izay nanantena azo vaovao momba ny subvention ahafahana miasa avy hatrany tokony hisy hidina hijery fotony ny zavamisy hoy izy ireo fa tsy mifanaraka akory amin'ny zavamisy ny maika ny fiofanana nomeny ministera any atsimo kosa dia 20 hatramin'ny 30 isan-kerinandro no maty ny kere any amin'ny commune Anjanapaly district Anambovombe efa ho 3 taona izao nanome vola iray tapisa dolara moa ny banky afrikana momba ny fampandrosoana mifandraika amin'izay kerehany atsimo izay ny faranatro indray tompo klasy tompo vavy ny vaovao tamin'ity takariva ity mankasitraka fianaonao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako manome fotoananao amin'ny herinandro indray manome fotoananao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay kosa ny namana Michel Aranarjona veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI,